Zahay zanakao fa misedra hady sarotra milanao zahay zao maro ireo mamohy fo milanao riray tsy to ianao rery no afaka mamonjy anay Miseja parisata, milanao sa parisa. Marireu mamuki fu, milanao rirai situ, yanao reji wafaka hamunjana. Andriamanitro, Andriamanitra ianao. Fantatrao tsy misy miafina aminao ny fiainanay, ny olanay, ny adinay. Ianao no antom-pandresenay, Andriamanitra. Ampitraky indray ireo mihinan-kivy. Andriamanitra, fonjinao zahay. Andriamanitra mahery anao, zao rehetra Ivavaka isika tompoko. Ry Jesosy fiainana sy fiadanana, sotranao zahay fa tianay ianao ka mamonjy anay sy mitantana ary mandamana ny fiainanay ka tonga soamantsara navainao tao anatin'ny maro eto amin'izao toby lehibe faharinen'izao izahay. Mangataka aminao izahay Jesosy, omeo anay ny fiainana
sy ny fiadanana avy aminao ary ataovy mahay miaina sy mivelona amin'izany fiainana sy fiadananao izany zahay ka ampijoro anao ho vavahady ny fiainanay fa raha ianao ny vavahady hidirana sy hivoahanay dia mahazo fiarovana amin'ny loza sy ny fahavao ary ny fahafatesana izay entiny devolo mampiorooro manodidina ny fiainanay zahay raha ianao no vavahady hidirana sy hivoahanay dia mahazo fahavokisam-panahy manoloana ny tany karankaina sy rosarena feno fahasarotana iainanay ankehitriny zahay raha ianao no vavahady hidirana sy hivoahanay dia mahazo fahafahana amin'ny keja sy fatorana maro izay manery sy mambabo ny fiainanay zahay ho henonao ny vavakay ary ataovy mahay mihaino koa ny feonao ilay mpiandro tsara ny alalan'izao toriteny izao zahay fanay masina ny ampahafantatra anay ny sitraponao tokoa ahaizanay miaina amin'ny fiainana sy ny fiadanana tomotrao naron Jesosy amen. Toriteny faharaiky ambin'ny folo amin'izao fotoan-dehibe eto mitoby faharoan'izao izany dia araka ny Jaona toko fahafolo ny andininy voalohany kahatramin'ny fahafolo. Jaona toko fahafolo vakina manompo amin'ny andininy voalohany ka mitsahatra amin'ny andininy fahafolo ihaino sy hamaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy isika. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandro ny ondry ary izy no hoan'ny mpiandro vavahady ary ny ondry mihaino ny feo ary izay ondriny tokoa dia antsony amin'ny anarany avy ka entina mivoaka. Ary rehefa mivoaka ireo rehetra ireo izy dia mialoha azy ary ny ondriny manaraka azy satria mahalala feony ireo ary ny vahiny tsy harary fa andosiro satria tsy fantany ny feon'ny vahiny. Izany fanoharana izany no lazain'i Jesosy taminy nefa tsy azo dia hoy indray Jesosy taminy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izao no vavahady mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga taloha fa tsy nitsaino azy. Izao no vavahady raha izaho no hidirany olona dia hovonjeny ka hiditra sy hivoaka sady ahazo ny mpangalatra tsy avy raha tsy mangalatra ary indrindra izaho avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dia be. Iray maso manamasina ny fahamarina ny tena amen. Rehefa fiangonana malala mpitomona aminareo anarivany fahasoavam-piadana avy amin'Andriamanitra maintsika sy Jesosy Kristy. Amen. Jesosy no vavahady azona ny tena fiainana izay mampanantena fiainana ivelan'i Jesosy dia mpisango izay manampanantena fiainana ivelan'i Jesosy dia mpangalatra sy jiolahy tsy mitondra fiainana akory fa avy handringana sy hamono.
fotokevitra roa ihany no ampitaina amintsika torotelo izao dia ny hevitry ny fanoharana ny ankapbe ary amin'ny tapany faharoa no rasintsika Jesosy mivavahatra fampahatsiahiva misy fanokevitra mirindra ao amin'ny boky nosoratana Jaona eo amin'ny toko fahadimy sy ny toko fahaenina dia misy famantarana anankiroa momba ny fanasitranana ilay marary tao Betesda sy ny famokisana ny olona 5,000 io dia lahateny roa samihafa maneno na isehony Jesosy ho loharanonaina sy tohanaina manasitrana mameno fa ao amin'ny toko fahafito sy ny toko fahavalo indray no misy ny lahateny mikasika any Jesosy ho loharanom-pahamarinana sy fahazavana ary io Jesosy loharanom-pahamarinana sy fahazavana dia hazavainy Jaona ihany koa amin'ny toko fahasivy ny amin'ny nampahiratany ny maso sy ny masom-panany Jamba dia tonga eto amin'ny toko fahafolo isika dia manomboka ny resaka manombo any Jesosy fitiavana dia ny ilazany fa izaho ny vavahady araka ny andiny voalohany katrafolozatsika teo ary mafampitoy eo ilazany fa izy tsara eo amin'ny andiny faharoa katramin'ny faharaitra izany hoe tohy toko fahasivy ity toko fahafolo ity azavaitra ny fomba fitondran'ny fariseo andra lehilahy teraka jamba no mampiseho azy ireo mpiandry ratsy mpangalatra sy jiolahy kalazaina ao amin'ny Ezekiel toko fahaefatra telopolo ny andiny fahaefatra hoe tsy manatanjaka ny malemy izy tsy manasitrana ny marary izy tsy manamatra ny folaka izy tsy mampodiny noroany izy tsy mikatsaka ny very izy fa ilay jamba efa tonga indray azy no noroainy mpiandry tsy mikarakara fa manararoatra fa teo amin'izay indrindra rehefa noroahina ilay jamba nahita mpiandry tsara izy dia Jesosy ny fariseo nandroaka azy ho eo ivelan'ny vavahady nefa nahita vavahady marina dia Jesosy ny fariseo nandroaka azy hiala teo anatrehany mihitsy fa Jesosy kosa nanatona sy mikarakara azy resaka tsy vahiny amin'ny momba ny mombo fikarakarana ary natontolo manodin'izany andrasana sany omby amin'ny etoandro fa amin'ny alina dia angonina vala iray izy mba ho fiarovana azy amin'ny mpangalatra sy ny bibibiby na ny vava ny vala dia tamboho vita amin'ny hazo tany na mety vato amin'ny mahavana azy dia tsy mitafo izy fa eo amin'izay vala izay rehefa mifefy izy manodidina dia misy vavahady tokana izay mafy hidirana sy voana io valan'ondry dia fanoharana entin' Jesosy fanoharana
anondronany amin'ny fanjakan'andriamanitra eto an-tany dia ny fiangonana izany. ajanontsika hoe ny fanoarana amin'ny ankapobeny fa hihitritsika ny amin'ny hoe vavahady satria izay no tena fotodisaka ilazantsy izaho no vavahady. ny vavahady dia varavarana tokana eo amin'ny fefy izay azona miditra sy mivoaka fa amin'ny azovavahady hidirana sy voana toerany iray. antony ho lehibe no ilana ny vavahady. voalohany, ny vavahady no manavaka ny mpiandry amin'ny jiolahy. sany amin'ny ny mpiandry manahoana miditra ny vavahady fa ny mpangalatra sy jiolahy manahoana amin'io vavahady io tamin'ny fomba ny zanak'Israely dia ao ambadiky ny vavahady ao anatin'ny vala ao no misy ny antsoina hoe gardien, tsy le mpiandro io fa reny zany fa mamaakaina amin'ny alina fa ny ondry ao anaty vala dia ao ambadiky ny vavahady andreo misy ny gardien na ny mpiambina reo ondry reo amin'ny alina matory ao vavahady izy. tonga ny maraina dia mandondona ny mpiandry ondry dia io gardien mamono vavahady raha tena feon'ny mpiandry fa rehefa tsy feon'ny mpiandry ondry no mandondonao na miteny ao tsy mivono. jesosy no vavahadin'ondry, vavahady hidirana ho ao amin'ny ondry zany mba ahafahana miandry azy. jesosy ilay vavahady no manavaka ny tena mpitory filazantsara marina sy ny tena mpanompon'andriamanitra marina amin'iray mpisandoka ho mpiandry koa. dia voalaza tsara eto fa ny feony no amantarana azy fa tsy ny fitafy sy ny feony ivelany. ary io no mahasarotiny ny fiangonantsika amin'ny fanendrena mpanao raharam-piangonana na ny amin'ny fanokanana ny mpiandrina ny mpanompon'andriamanitra hitory ny filazantsara. ka voalaza ao amin'ny fanekepinona loteran araka ny confession d'Augustin article 5 dia zao no voalaza ao. tsy tokony hisy avela hampianatra na hitoriteny eo amin'ny fiangonana na hanolotra sakramenta raha tsy voateny maromaro satria misy mpisan. ary asa malahelo azakizy raha hoe fataona vao ordination rotaona vao atokana ny mpiandry fa misy antony mba hahatonganao ho tena mpiandry miditra eo amin'ny vavahady fa tsy mpananika ino ilana ny vavahady hamantarana ny tena mpiandry amin'ny mpangala sy ny jiolahy. fa ny ilana ny vavahady faharoa dia ny hidirana sy hivoahana. voalaza amin'ny andiny fasivy ka ny fidirana amin'ny vavahady ho ao amin'ny valan'ondry dia azahoana fiarovana na famonjena. fa ny fivoahana amin'ny vavahady ho any an-tsaka raha ny ondry
dia azahoana sakafo rehefa miditra ao ambany ianao zany mahazo fiarovana rehefa mivoaka ao ambany indray dia ahazo sakafo vavahady iray ihany fa tsy misy hafa na ny hoan'ny andro na hoan'ny ondry andrasana ka io no anamafisana fa jesosy irery ihany no lala mitokana hidirany teny marina ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra jesosy irery ihany no azo mitoro filazantsara ny fitoka manamarika sy manafaka tena mpiambiny Jesosy am'izao izaho no lalana sy famarinana ny fiainana tsy misy olona makany ray afa-tsy mpangalatra sy jiolahy izay rehetra mitory vavahady hafa hidirana ny an-danitra akoatran'i Jesosy mpangalatra sy jiolahy izay rehetra misalovana any Kristy ka milaza ny tenany mpanalalana atonga hoan'ny fiainana marina kely ny hoe miditra sy mivoaka teo dia misy le miditra azaona fiarovana ny mivoaka azaona sakafo falazay miditra sy mivoaka eo aminy io indray dia manambara fahafahateraka ho an'ny zanak'Andriamanitra mino Jesosy epistiliny Galatiana no manamafy olo-nafaka isika ao amin'ny Kristy dikan'izany dia zao ny olona ao amin'ny Jesosy miditra eo amin'ny Jesosy dia olona afaka tsy ambany lalàna fa ambany fahasoavana tsy voageza tsy etsiketsika na voahidy tsy voaka fa omena fahafahana tantera nafaka isika ry havana Jesosy no vavahady izay rehetra manaiky azy ho tompo sy mpamonjy ary nanomboka teo amin'ny batisa zany ka miaina amin'ny fanetretena sy ny fibebahana isan'andro ary mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sakramenta no afaka miditra sy mivoaka eo aminy ka ho vonjena sy arovana ambozy ianao ao amin'ny Jesosy voaro amin'ny fahotana sy ny ratsy rehetra ianao ao amin'ny Jesosy afaka amin'ny fahafatesana sy ny ankony helo mandrakizay ianao ao amin'ny Jesosy izay miditra sy mivoaka ao amin'ny Jesosy ilay vavahady no manana ny fahafahana tanteraka tahaka ny zanaka malala mahatokony ray aman-dreny no teranao ka tsy misy aia fa afaka miaina malala miditra sy mivoaka ao an-tokantrano zany angeny zanaka malala olona afaka fa tsisy hoe zanakao dia inao tsy mahazo miditra sy mivoaka eto fa rato ihany efitranao fa raha tena ampisanao zanakao malalaka ao an-trano ray aman-dreny izy Jesosy ilay vavahady izay mivoaka eo amin'ny Jesosy dia mandray ny fahasoavana ara-panahy rehetra vokisany sakafo tsara amin'ny alalan'ny teniny sy ny sakramenta omeny ao amin'ny Jesosy misy ny fiarovana tena ao amin'ny Jesosy no misy fahafahana marina iainana ao amin'ny Jesosy no misy ny tena fahavokisam-panahy ny hoan'ny tena no fikendren'ny mpangalatra fa ny hanome hoan'ny ondriny no fikendren'i Jesosy
ny hangalatra sy handrindrana hamono no iaviny mpangalatra fa ny hanome hanina sy hamelona ary hananany fiainana bebe no niaviny jesosy sambatra ianao manana ilay tianfo tsara nolotra ny ainy hamonjy ny andro sambatra ianao manana ilay jesosy vavahady idirana azona fiarovana ivoahana azona sakafo idirana sy ivoahana ananana fahafahana tanteraka sanjy misy vavahady roa dia vitsy ny olona miditra ao amin'i Jesosy tahaka hoe vitsy ihany ny olona dia mametra azy tsika no tonga ty afariny nandeha aty azy ao mba misantaka lalana anankiray miditra ka fandrefana olom-bary ato dia mivoaka izay rakotarakotatsaka izy fa lalanalavana andrefana olom-bary iny tompo anankitelo hiraka azy kokokatena vahoaka ty hoe misy zaky anankiray hafa ko hoe misy le namako miaraka moto fa vahoaka zany dia zao lazainy Jesosy tena eo amin'ny ty fa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 ffa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 ffafafafafafaffafafafafafaffa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 ffa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 f
ny vavahady ary malalaka ny lalana zay makany amin'ny fahaverezana ka maro militrana fa eti ny vavahady ary telo ny lalana zay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy ho isan'izay vitsy tahita sy fandovan'ny fiainana mandrakizay anenao ka ny fahatongavanao ety farineny dia ho sampatry ny fidiranao amin'ilay tena vavahady hanananao ny tena fiainana dia ny fiainana manakizay satria tsy hafa ity fa tranon'andriamanitra sy vavahady ho an'andriamanitra irery ny voninahitra zay azy zay famitao-indrindra ka ho manakizay mitsagana raisy ny vitare fahasoava Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'andriamanitra ray ny firaisiny sy fiangonana fanahy masina ho aminareo rehetrarehetra amin'izao ko manakizay amen. Sasatra sikatili ya safatratra Maafku
filazantsarany pasaka dia manambara amintsika fahavelona Jesosy ary nitsangana tokoa izy. Izany fahavelomana izany no ao anatintsika isanandro. Azahoantsika midera sy mankalaza azy ary manome voninahityn'Andriamanitra fa manana ny fahavelomana mandrakizay isika noho ny amin'ny Jesosy Kristy omby tamin'ny hazo-tselena. Ka velona Jesosy, ka izany indrindra mahatonga antsika iholy hoe Jesu nitsangana tokoa velona Jesu Hallelujah.
fasana lay fahavaloatriza harifona to pelona Jesu reisi zao lay fasana lay fahavaloatriza harifona to pelona Jesu Zao lay fasana lay fahavaloatriza harifana to pelona Jesu pelona Jesu pelona Jesu pelona 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 Jesu
toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko 13 ny 9:20. Radio Teny Fiainana 91.2 MHz. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Mety toko 9 andiny 4:20 hatramin'ny 4:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana hatrany ianao ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny 180 teboka MHz izany.